Madebe ny resaka fatakalon'ny fanamboarana lalana mampitoy ny vato sy tsaramasaina ny fitrandrahana volamena ataon'ny sinoa any Soamamanina. Ilaza kosa ny avy eo anivon'ny sekretera jeneraly ministeran'ny Arinakibon'ny tany fa tsy misy ifandraisany akory ireo. Ny tsara ho fantatritsika aloha zany zay hitondrako ny resaka ny sinoa dia mandrara sy mampiasa vola amin'ny toerana be da be amin'izao fotoana izao, tsy eto Madagasikara rery fa tena eran-tany. Ny tiako hiaviana hoe amin'ny sehatra rehetrarehetra izy zany fa tsy amin'ny Arinakibon'ny tany ihany fa any amin'ny fanamboaran-dalana, any amin'ny resaka infrastructure hafa zany hidirany daholo zany. Ka raha misy fifandrifian-javatra hoe ny sinoa Soamamanina ihany ve ny sinoa manao ny francophonie, tsy misy ny fandraisany zay ny tiantsika hazava hoe tsy misy ny fandraisany amin'ny hoe omena an'ity ianao dia anao an'ry lalandry, satria angamba efa fantatritsika mpanao gazety fa Soamamanina ne raha nahazo permis tao ny sinoa dia tsy hoe fanjakana ankehitriny no nanome azy permis vaovao. Fantatritsika fa tsy misy permis vaovao mivoaka zao satria mbola eo am-pandaminana ny fanjakana, eo am-pamoahana lalàna vaovao mifehy zany Arinakibon'ny tany zany, fanatsarana ho hatsaraina zany ny lalàna fa fifanarahana samy privé no natonga ny Soamamanina natonga ny permis io eny an-tanan'ny sinoa izay tsy dira ny fanjakana mihitsy iny fa efa aoriana izy vao manao enregistrement an'izay permis izay, zany hoe teny an-tanan'olona hafa ny permis dia ny fanaraka ireo tamin'izay mety ho tomba ambidiny dia lasany izy. Zany hoe tsy nisy hoe omenay anao ty hitrandrahanao dia averinay aminao zao fa fanarana tany io fanaizana zany misy tambiny tsy maintsy takina amin'izay olona heverina hitrandraka eo, jerena hoe arak'izay boky nandraikitra zay jerena hoe tena avitan'io ve izy avitany tokony asa sosialy atao ho an'ny vahoaka eo ve io olona io zay moa ny ilana ny hoe permis environnemental, misy fepetra be da be zay vao tonga amin'ny hoe eny ary fa afaka miasa eo izy.